FPMM-Ziona entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka raha mivavaka sy atompoko. Ny voninahitra ny ao dia hoanao Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola velona drapa-mijeny izay tratra indray ity zoma ity. Mankalaza anao sy mitsakanao zao amin'ny voninahitra anao ary dia mangataka indrindra ny fanatrehan'ny fananao masina amin'izao raha fotoana izao mba handraisanay ilay teninao teny fiainana ary mbola zona matsiary tompo fa fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay izany namparetanao ny famindramponao ho aminay. Kehitriny raha Jesosy dia faly ny fonay satria eno ny feon'ilay mahalala tokoa izahay dia ilay loharanom-pitiavana, ilay loharanom-piainana dia mesaha tena anatinay ka isoritsy nambelanao Jesosy io ary aoka hameno mandrakariva ny fanahy, ny fo, ny saina antelana tokoa ianao amin'ilay hafananao masina. Mitenena tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakely avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no zolo maniry mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Faly mifanatrika amintsika amin'ny alalan'izao fifandraisana izoravana ho amintsika ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao amin'ny Salamo 112 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 112 vakiny anaran'i Jesosy. Psaume 16. Arovy aho Andriamanitra fa mialoko aminao aho. Hoy izao amin'i Jehova, tompoko ianao. Tsy misy soananako azo arina aminao, ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo no olona tsara laza izay sitrako indrindra. Ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra hatakalo amin'ny hafa. Tsy mba natitra ny fanatitra ahidiny aho, ary tsy mba ho tonono ny molotro ny anarany. Jehova nanjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny manandova tsara aho. Isaotra ny Jehova izay manome sainay aho, ary na amin'ny alina aho dia mananatra ny foko. Ataoko anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy, ka dia tsy angozozo aho. Izany ny falian'ny foko sy iravaravoniny fanahiko. Eny, ny nofoko aza hitoetra tsy mananay ahy, fa tsy ho fona ho any amin'ny fiainantsita ny aiko. Tsy amela ny ray masinao ho latsaka eo amin'ny lavaka ianao. Hampafantatra ny lalanaina ianao, fa avoko isam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao kavanana mandrakizay. Amen. Fikiro Andriamanitra loharanom-piainana. Fikiro Andriamanitra loharanom-piainana, izany no lohateny izay ambadinitsika amin'ity andro ity. Ambaran'izao mpanao salamo zao tokoa amin'ity salamo 112 fa ny fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra, ilay tompon'ny fahefana ny andanitra ety an-tany, dia tsisy fahasambarana na fifaliana. Ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika tokoa no miteraka fahatsarana, fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Ary izany mantonga any Paoly laza tokoa ao amin'ny Galatiana 2:1-2 hoe fa Kristy no antony havelomako. Ary dia mbola manambara koa izy amin'ny 5 fa ny anjara lova sy kapoka dia ny tompo. Eny tokoa antsika pino dia tena lova lehibe ho antsika ny tompo Jesosy. Ary izany natonga ny filazantsara araka ny Jaona 4:12 laza hoe raha misy tia dia tandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary anka ho aminy izahay ka honina ao aminy. Azy indray ravana nisy fahasambarana mihoatra izany, raha mihoatra ny hoe Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no monina aminantsika. Izay ilay tombontsoa sy ilay fahasoavana lehibe izay omen'Andriamanitra antsika pino kristianina. Izany hoe ny firaisana amin'Andriamanitra no loharano azo antoka, azoana fitahiana sy fahasambarana. Izany dia tokony hitady sy katsaka ary ankamamy ny fankazarana akaiky amin'Andriamanitra isika pino.
Zany no miteraka ny fanatren'Andriamanitra lalandava eo amin'ny fiainantsika. Hitantaniny antsika, hiarovany antsika, eny hanomezany ny fifaliana antsika, hananganany antsika indray amin'ny maty. Eny hanomezany antsika ilay fahasambarana mandrakizay. Alao iray riavana ka ataovy mifantoka tsara ampotsika amin'ity andro ity sy amin'ny androm-piainantsika rehetra fa tian'Andriamanitra hanana fahasambarana mandrakizay isika. Ary zany dia mandalo amin'ny firaisana amin'ny isan'andro, isan'ora, isa minitra, eny amin'ny fotoana rehetra. Ahatsiarovantsika fa zany fanatren'Andriamanitra zany zava-dehibe indrindra. Mampatsiahy tokoa ny Tompo fa izy no tena voaloboka ary loharanom-piainana izy noho izany ka antsoiny isika mba hamokatra tahaka ny sampany izay tena mifototra tsara ao amin'ilay foto-boaloboka teto Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara mikarakara eo amin'ny fiainantsika, amin'ny lafim-piainantsika rehetra, dia maneho mandrakariva ny fitiavany antsika. Tiavy tokoa Jehova amin'ny fo, fanahy, saina ny tena manontolo, dia tiavy na manao tahaka ny tenana. Izany loharanom-pahasambarana, izany loharanom-piainana, dia hisy vokatra tokoa tsara eo amin'ny fiainantsika. Riavana anio ary raha hamakivaky ity andro ity isika dia aoka tsiaro mandrakariva fa ny finoantsika ny Jesosy Kristy dia fitoerana mandrakariva eo ambany ely sy ny fahasoavany, ka ahatsiaro isika fa efa nomeny famelan-keloka, efa notolorany fiainana mandrakizay, dia mifalia ao anatin'izany, miravo ary zarao koa amin'ny hafa izany fiainana be dehibe izy omeny Tompo ho antsika izany. Eny tokoa fa ilay vokatra ny fanahy masina izay omeny antsika dia mifototra amin'ilay fitiavana, miteraka ny fifaliana sy ny fiadanana sy ireo toetra samihafa izay nomeny antsika, dia indro fa hampitondra antsika tokoa izany fahasambarana lehibe izany. Izy ilay tiantsika ka manondratra ny sosiny tsara ho antsika tokoa no aoka hitoetra ampotsika isan'andro, ka na dia miazakazaka antsika dia tsy ho reraka, ary dia ny fahatandorantsika tokoa odindray tonany voromahery. Manontolo n'Andriamanitra mandrakariva ary aoka hitoetra eo ambany sy ny fahasoavana isika, dia hita ilay fitiavany sy fifaliana isika ao anatin'izany rehetra izany. Andriamanitra ray eo amin'ny Jesosy Kristy ilay efa naniraka ny zanan'ilay tokana amintsika, hamonjy antsika, hitantana antsika ary hanomentsika ilay fanahy masina anie, honina ao antsika mandrakariva, hitoetra ampotsika mandrakariva ary dia hanome ny fiadanany sy ny fahasambarany ho antsika anio ampitso ary mandrakizay, ary dia ho fenoina tokoa ny fiainana antsika satria inona mitranga, inona miseho dia mifikira amin'i Jesosy, na amin'ny andavanandro zany na amin'ny fotoan-tsarotra. Ny andavanandronao tolorin'ny Tompo dia mbola tsy misy olam-piainana mitranga. Rehefa tonga amin'ny fotoan-tsarotra sy ny fizahn-toetra dia moramora aminao tokoa ny fikitra amin'i Jesosy, mifikira amin'i Jesosy Kristy, ilay tianao ka handolotra ny ainy ho fato amin'ny fijaliana ary handatsaka ny rany ho famonjena anao sy ho antsika rehetra. N'Andriamanitra ny voninahitra fa isika kosa tsiaro hifikitra amin'i Jesosy mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny fotoana izay filaminana, na amin'ny fotoana ny koa izay sy ny fotoan-tsarotra lalovantsika. Misaotra ny Tompo noho izany rehetra izany, ho azy ny voninahitra hatramin'ny taonoko mandrakizay ho antsika ny fiadanany. Mbola hivavaka isika. Eny Jesosy Tomponay eo, ho animn'izy tokoa izay fa ianao mananteny fiainana mandrakizay. Ampianaro izay fikitra aminao, na amin'ny mora na amin'ny sarotra, na amin'ny andavanandro, na amin'ny fotoanan'ny fizahn-toetra. Dia ampitoero mandrakariva Jesosy ho mahatoky, hanana an'ilay finoana velona, hikatsaka ny fanatrehanao, hitady ny fitiavanao, ary hanana ilay fanahy masina izay asa ty anatinay. Ampianaro izay hikatsaka mandrakariva anao fanahy masina. Midina fanahy masina anatin'ny fon'ny tsirairay amin'ny toera fotoana ity. Midina fanahy masina ka avaozy ny fanahinay, midina fanahy masina avaozy ny sainay, midina fanahy masina ka avaozy ny fonay sy ny tenanay ary ny mombanay rehetra. Avaozy fanahy masina ny fomba fiainanay, ny fomba fijerinay, ny fomba fanaonay, ny fomba fiteninay, eny ny fietsika manontolo amin'ny androm-piainanay rehetra. Zany
fa ny masonao ny mbola angatana indrindra ny toera-fotoana ity satria ianao no Andriamanitra izay mitoetra aminay ankehitriny, Andriamanitra izay manova ny fiainana manontolo ho tahaka ny fiainan'i Jesosy tetỳ an-tany. Fa ny masonao patsivana mandrakariva ny tenin'i Jesosy tetỳ an-tany ary mbola ny teniny raiko mbola lazainy mandrakariva any amin'ny lampanovoninahitra izay ampitainao tokoa aty amponay. Miasa tena anatinay mba ndresanay ny fitiavanao, ndresanay ny fahatsaranao, ndresanay ny fifaliana avy aminao. Dia ny fifalian'ny mpony lanitra efa mitoetra sahady eo an-tanakavan'Andriamanitra ray miara manjaka amin'ny Jesosy Kristy sahady dia nenio sy ho mandrakizay. Izany Tompo Jesosy mbola ahatsiarovana tokoa fanamiana amin'ny fahefana. Koa minaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakely aviana zay sanjona manditsy mandroaka ny devolo somaizina rehetra roana makany faramtrafo tsy hanan-ketsina ampahefana amin'ny zanak'Andriamanitra. Ny aretina rehetra miala makany faramtrafo anaran'i Jesosy avy any Nazareta sandroana tsy miverina intsony makany faramtrafo fa zanak'Andriamanitra ireo. Tompo masonao ampitoera tena anatinay ny fanahinao isan'andro, ny ranao sarobidy andrakotra anay amin'ity andro ity sy amin'ny androm-piaina rehetra. Ary ihany koa ampitolam-baravarany tokantranonay sy ny fiainana manontolo, ny varavaran'ny fonay arovy amin'ny tana mairinao, misaotra Jesosy. Ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandranansanak'ondrany ny aja amboninahitra anao hatramin'ny taloko mandrakizay fa amin'ny kosa ny fiteny manambiampy. Koa mitahina ny Tompo dia miaro anay, ampamirapiratra ny tavany amin'ny tokony Tompo dia mindrafo aminay, manandratra ny tavany amin'ny Tompo dia manome ny fiadanany. Misaotra Jesosy. Alleluia.